nono alaina sary. Bebe daholo ny atao. Tonga dia mody any an-trano daholo fa tsisy mitrano naingana modinareo a. Allo? Eto mamasy mety zay zao. Asi voalainy fa tsy ndromo no nefa zay voatsindro na tsy mahatsary tena ny EPPS sy CGA fa anina daholo. Tsisy paka aloha, tsisy paka aloha Any efa lasa daholo. Tombontsoan'iza misy paka aminy. Aza mitomano a. Aza mitomano fa misy maky ao. Zay tsisy paka atao maka sisiny ao fotsiny. Aza mitomano ry, aza mitomano. Tabataba, tomany, orakoraka izay ny zava-nitranga teto anivon'ny APP teto Tanimbarinandrina nanomboka tokony tamin'ny 3 ora tany ho any. Samy nisahotaka nakany zanany rehetra tety. Tsy lavitra teo, raikitra ihany koa ny sakoroka teto amin'ny CEG Antananarivo. Tonga ny tabataba amoaka ny zanany teo amin'ny vavahady ihany koa ny ray aman-dreny marobe araka ny fitantaran'ny taletsekoly. Tiako no manamarina maha-taletsekoly anahy miaraka amin'ny président ny Fram izay nanatrika ny zavatra nitranga teto fa nidy tsara ny vavadinay, tsisy afa-tsy mpanabe sy mpianatra niditra tato an-tsekoly. Manontany angamba andray aman-dreny efa naninona ary no ndravana ny ankizy. Rehefa tonga ny tamin'ny 3 latsaka teo dia nisy andian'olona be dia be tonga avy any dia nandondona ary nandrahoana ny mpiambina ny vavahady hoe voay io ary misaoty tamboho. Avoay ny zanakay dia avoay tao. Dia niezaka ny tazona ny toedraraha teto izay hoe sady nifamindray tamin'ny lehibe hoe inona no atao. Tsy misy ninina zany ny tranga tato fa nahatonga n'le ankizy nampodina zany dia noho izay toe-javatra izay le olona be dia be avoay dia nikotaba be dia eniny ankizy any am-pianarana. Dia rehefa eniny ankizy any am-pianarana izy dia mikorotana ny ankizy. Na dia efa noravana azy ireo mpianatra, mbola raikitra ihany ny fifamaliana teo amin'ny ray aman-dreny sasany sy ny tompony andraikitra teto amin'ity sekoly ity. Misy olona ray aman-dreny mpianatra mitovitovy be avandy tonga kely. Voay zanakay sasany ara mitomany. Voay zanakay fa efa mialany amin'ny anany mpanindro. Juste panindro hotelina voakanareo daholo tsy maninona fa zaza manao zany mandeha hotela aloha amin'ilay olona kosaraka tokony tsotsonominareo ilay izy fa izy hitanao nanindrona ty ilay zao tsisy hita daholo ankizy rehetrarehetra. Nanamafy ny teo anivon'ny sekoly fa tsy misy ny vaksiny natao tao amin'ity sekoly ity ary tsao ninina naely fotsiny ihany izany. Nisy ihany koa ny andehan'olona izay tonga voalohany teto nitarika ny korotana ny aloha ireo ray aman-dreny. Voarahoany izahay avy aty ivelany misy olona 5 lahy teo izay nanomboka ny situation mandra-pirava tsy nitsena zaza mena maso be anakorotana satria ray aman-dreny azo ny zanany tokony mandeha izy fa mandrahoana teto izy. Tonga ny mpitandro ny filaminana avy any satria rehefa misy korotana dia tonga ny mpitandro ny filaminana dia izany niezaka ny resaka tamin'ny mpitandro ny filaminana hoe ianareo mihitsy ilay atahorany ka miangavy anareo tsy hiditra mifaritry ny sekolinay. Tsy sanatria fandrarana ny fiarah-miasa mpitandro ny filaminana le Tsaho zany dia hoe misy Emmo Reg manindrona zaza vaksiny pesta. Izay ny anton'ity zavatra ity napetraka eto. Dia navoaka ny fampiraharaha tamin'ny mpampianatra izahay dia niresahanay ny ray aman-dreny izay tonga teto hoe eny ary fa mikorotana tokoa ny sainareo fa alao avoakantsika ampilaminana ny ankizy. Manoloana izany nanao fanambarana ny teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Tsy misy ny vaksiny iadina amin'ny aretina pesta. Raha misy andihan'olona mitonona ho manana na manao vaksiny aretina pesta dia mpisandoka izany. Tsy nanome lalana na iza hanao vaksiny fanefitry ny pesta ny fanjakana. Tsy andefitra ny eo anivon'ity ministera ity manoloana ireo olona misandoka manao izany araka ny fanambarana nataon'ny ministra ny fahasalamam-bahoaka androany. Zany dia tena tsy marina ary tena tsao. Eto zany dia mitodika anareo sefokotany sy ny vahoaka mihitsy. Raha misy olona manao anareo amin'izany dia teneno satria tena fahavalonareo reny, fahavalon'ny fahasalamana ary zava-doza nge tanjona teneny ireny olona ireny satria efa mifarana le valinaretina pesta. Dia ny tena tiany lazaina dia hoe atsaro le fitsaboana ary mitezitra amin'ilay mpiasan'ny fahasalamana le vahoaka
zay ny tediavin'ireny olona ireny ny olona rehetrarehetra tsika rehetrarehetra zany tokony miara-mientana satria tena tsao mihitsy le izy tany tamatavy io dia nampiasainy efa kaiky tena tsisy tsony zany ny maty tany tamatavy a tsisy tsony ny tropitaly dia inona zavration nampiasaina koa tany tamatavy dia no nampiasainy dia lasa nijanona roa andro mihitsy le riposte nefa tedavany le finanan'ny olona le fanafody a lasa nijanona roa andro mihitsy dia zany koa nytidrareo atao eto Antananarivo ka zay dia tsy manaiky azany mihitsy a efa raisina fepetrarehetra fa zay tratra dia mamay. Manoloana izany ihany koa nanao fanambarana teo anivon'ny zandarmaria-pirenena fa tsy marina ny filazana fa misy miaramila sy katikateran'ny Emmo Reg ary dokotera manindro ny any anivon'ny sekoly. Fiaran'ny mpiasan'ny fahasalamana tonga nijery akaiky sy namotipototra ny zavanisy taorian'ny feonandeha hatramin'ny omaly kosa no tonga teny amin'ny EPP Ambatomaro androany marina fa tsy hoe fiara nitondra Emmo Reg sy mpanao vaksiny araka ny Tsaho nandeha sy naparitaka ireo mpanao Facebook akory. Vetivety foana dia feno toy izao ny tokotany malalaka teto amin'ny sekolondry mopera sy masera teto isotry tebiteby tahotra ny androman'ny olona tsy fantatra sy nitandro ny filaminana ny zanany. Nanatra toy ny mahazatra ny mpianatra ny alohan'io fakana mpianatra faobe io ary tsy nanampy ny zavatra ny seur masera. Izaho aloha dia tena tsy mahafantatra mihitsy fa efa tao amin'ny tao zany teto amin'ny tokotany ato tao zany ry zareo dia izy ny ao aminay masera misy olo maro be ray aman-dreny tonga fa inona ny antony ho tonga ho ny Emmo Reg miaraka amin'ny mpanindrona dia anao tsindrona contre ny pesta zay hoe fanindra dia ahoana zany dia izany dia matahotra reo satria ony nisy efa maty tany amin'ny sekoly hafa tany avy rehefa vita ny tsindrona tsy possible ho zany dia io amin'izay tato amin'ny fikirizana aloha feno olona be lehibe ray aman-dreny mpianatra ny ao nandehanako tany dia aveo tato aminay koa inona ny atao farany sokafana moramora ty dia nampidirina ary zany ankizy ka navoaka tsikelikely ny ankizy araka ny kilasy zany efa fantatra hoe kilasy aiza ny zanany dia navoaka tsikelikely dia misy ampakarina hoe ahoana ty dia zanako iny dia tsy fantatra mora tena marina zanany fa dia nalefa arak'izay satria tsy araka daholo ny zavatra nataon'ny ray aman-dreny teto. Nialaingana tany ampiasany ireo ray aman-dreny namonjy naka ny zanany mialohan'ny firavana. Efa tara iray volana ny fidiran'ny mpianatra an-tsekoly hoy ireo ray aman-dreny ka sy tokony lehiberebena amin'ny resaka mandeha mampiororo saina. Sasany raha hoe misy maty apefilo ambodiny sotry ambody fekarana karaha ohatr' izao dia matimaty ny ankizy satria le tahotra ampon'le ray aman-dreny sy le ankizy zany vaksiny zany mampisavoritaka ankizy rehefa tsy mahomby ny mpitondra firenena dia tokony hiala fa tsy ampisavorivory ny saim-bahoaka marina fa tena te-hampianajanaka le olona fa amin'le tahotra hoe vakansa de pesta dia nefa dia matahotra ihany le ray aman-dreny mandefa ny zanany ka dia mankataka ny mpitondra zay mba tsy ampisavorivory ny saim-bahoaka mba handamina. Hatramin'izao tsy mbola nisy ny laza ho tena nahita ireo mpanindrona naniaran'izany ny mpianatra. Mampanontany tena araka izany ny tena fisinana tsy hotranga miteraka fanakirotanana io. Ataovy atanana ny zanako sao dia trondrondrominy an'izany any 4M3 izy dia tonga dia alaivo tonga dia ataovy atanana. Arak'izany niteraka tahotra teo amin'ny ray aman-dreny ny resaka niparitaka momba ny mpitandro filaminana sy mpiasan'ny fahasalamana nanindrona ankoatra ny antso atarby betsaka koa ireo ray aman-dreny nindrona tany an-tsekoly haka ny zanany. Misy mpiasan'ny fahasalamana hoe anindrona ankizy dia efa hitanareo teo mihitsy ve le zay zao avy any an-tranona eny dia nakaty eny zay fa tsy tianay ho tsondrondromina zany ny zanakay satria zay manana dokotera responsable hitondrana ny zanakay raha misy mipesta tamin'ny tele tamin'ny etoandro androany tetambony teo tsy nisy zanak'olona maty tamin'ny maraina aleonay misoroka satria le fanjakana amin'izao ohatrany tsy hay izay tena marina amin'le izy zany misy hoe tableo hoe mirava eo mpianatra dia inona indray fepetra ho raisinareo raha pitso andefa le mpianatra ve sa indray aloha miakina ny tompona andraikina ny sekoly hoe inona fepetra ho apetrany dia mampiasa ny ray aman-dreny na mame taratasy izy dia indray no ahafahany ray aman-dreny hoe zao. Izy mianadareto izao dia tafatsoka tamin'ny sekoly nisy azy ary nilaza ho nahita mihitsy ilay mpanindrona. Le Emmo Reg le an'ireny tena nisy zany dia zay raha tafipiritaka tena nohatsa manindrona zareo dia zay tafitsoaka
Dia mandeha inona ry zareo? Ohatry mandeha 4 zareo e. Dia olona firy? Ohatry ny tsy hitanay izy fa zay tsy hitanay fa zay tafipiritsaka. Ho an'ity sekoly teto namontana ity, voatery nanidiny vavahady ny tompona andraikitra ary tsy namoaka ny mpianatra mihitsy raha tsy tamin'ny efatrora. Ho fisorohana ny fanararaotana amin'ny alajaza no antony raha ny voalaza. Misy Tsaho zany any dia tsy mbola fantatra hoe mazava nefa ny ankizinay ato be da be dia tsy afaka mamoaka. Ahoana ny rapiny? Mbola miankina ny zava-misy. Mbola tsisy fa Tsaho avany zany le izy dia makaty fa miezaka izay andamina izy tsisy ilay zaza very. Mizarazara ny hevitry ny ray aman-dreniny amin'ny rampitso, ao ireo milaza ny hitazona ny zanany any an-trano, ao kosa ny milaza ny andro ny toromarika avy amin'ny sekoly. Nitangorona nanoloana ny sekoly tahaka izao ny ray aman-drenin'ny mpianatra aka ny zanany ny maraina teo raha vao nandrefa misy andian'olona manindrona mpianatra edinina amin'ny pesta amin'ny alalan'ny vaksiny any an-tsekoly. Nambaran'izy ireo fa malemy mihitsy ary tonga hatrany amin'ny fahafatesana azy vokatry ny tsindrona ny zaza iray. Mbola any an-dalana any izay dia efa misy mitelefona hoe misy olona miditra forcé amin'ny fianarana dia manindrona an'ilay ankizy kely forcé ao. Dia ohatr'izany efa nisy miteny hoe any amin'ny fianarana hafa zany efa misy zaza anankiroa vao tsindrona dia ohatrany hoe marary ilay zaza dia avy eo maty. Dia manoloana an'izany zany dia zavatra angatahana ray aman-dreny satria raha ny tenako izao ray aman-dreny dia victime satria ilay tiany ho fantatra zany ilay fanjakana hoe inona ny tena tiany atao fa mikorotana daholo ny sain'ilay ray aman-dreny rehetrarehetra. Ny bosesika aka n'ireo zanany avy hatrany kosa ny ray aman-dreny tany amin'ny sekoly sasany tahaka ny hita tao amin'ity sekoly tsy miankina ity. Raha vao nivoa nefa ny vavahady dia lasa nandositra avokoa ny ankamaroan'ireo mpianatra raha ny fanazavana. Miala tsy tompona andraikitra ny sekoly hoy ireto mpanabe ireto satria ny ray aman-dreny no nitakiny amohana ny zanak'izy ireo. So zavatra zany tsy apozinay ato amin'ny école be da be ny ankizy zao lasa nandeha nandositra no tsy fantatra hoe Tsaho ve sa inona zavatra tena miseho hoe misy mpanindrona sao dia sao vavadinay ato amin'ny école aty voafahan'ny ray aman-dreny dia be da be ny ankizy tsy hitanay ato anaty salle de classe dia le situation eto tsy voagerenay ato amin'ny anatin'ny établissement mihitsy. Dia tsy tompona andraikitra izay satria ray aman-dreny tonga teto aminay na mahaforcé ny vavahady dia miala tsiny izay fa tsy voatananay tsony ilay ankizy fa toa dia niarana andeha any daholo na tenkely ary dia tsy fantatra hoe aiza daholo izao zanakareo. Tao amin'ny EPP Ambohipo isan'ny naharenesana Tsaho ihany koa saika avaky mihitsy ny vavahady vokatry ny atezera ny ray aman-dreny. Raha ny voalaza teto mpitsabo sy mpitandro ny filaminana mihitsy ireto saika hanindrona ireto. Le Tsaho ny aingana zany hoe misy Emmo Reg miaraka amina dokotera zay zany ny zavatra heninay. Heniny ray aman-dreny tanina mpianatra zaza tany ivelany tany zany. Dia tato amin'ny EPP moa zany ohatrany hoe efa mariko fa ohatrany hoe efa allergique an'ilay hoe pesta dia hoe na tsy pesta dia lasa victime hoe pesta foana. Dia nisy ray aman-dreny tonga dia nirongatra teto zany dia niezaka nanohana an'ity vavahady ity zany za fa tsy tana le ray aman-dreny fa nirongatra ihany. Lavon'ny tompona andraikitra amin'ny sekoly nefa ny fisiny izany vaksiny izany. Tsy nisy ninina zay zany tena mbola niasa tsara teto tamin'ny maraina no nisy ray aman-dreny mpianatra mitotototo avy any hoe misy dokotera miaraka amin'ny Emmo Reg ony anao vaksiny ankizy. Dia zay nampitotototo ilay ray aman-dreny dia nalainy daholo ny zanany teto ary moa tena ohatra nisy grevy kely mihitsy fa notsokotsonony zareo io vavahady io. Tsy niverina an-tsekoly intsony ireo mpianatra ny hariva teo. Foana tanteraka ny efitrano fianarana. Tsy afaka mandao ny toeram-piasany kosa nefa ireo mpampianatra ary vonina noho ny fampianarana hoy izy ireo. Araka ny fandaminana zany dia zahay no mpampianatra miasa amin'ny hariva araka ny groupe efa mifanarahana. Dia ny asanay zany na tsy misy mpianatra satria zahay ny consigne azonay tsy mahazo mialeto izahay raha tsy amin'ny fotoana tokony iravanay amin'ny 9 latsaka fefany. Nahitana tranga savorivory ihany koa ny teny Nisahotaka atsinanana itosy sonirana nikatona avokoa ny sekoly androany na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana saingy hiverina ny fampianarana manao.
Niainga avy any amin'ny sekoly EPP Ambatomaro ny veo, niparitaka tany Ambomamory, Anosipatrana, ampita tafika ny Tsaho aveo. Efa hatramin'ny omaly ny sekoly sasany no nahary feo fa isy mpisabo tonga sy mpitandro filaminana anindrona anao vaksiny ireo ankizy mpianatra. Ny tsy fanaken'ny iray aman-dreny izany no antony Nisahotaka izao. Ho an'ny teto amin'ny sekoly mpinoana teto Anosibe izao, ny afara tamin'ny famoahana ankerany vavahady ireo ray aman-dreny sy ny mpaka-mpianatra. Nisy mpianatra efatra maty dia nikorotana ilay izy, dia nikorotana ny ray aman-dreny zany dia atao ampianarana tamin'ny katolika zany hoe tsy mahazo mivoaka zany ny mpianatra raha tsy tonga azery, dia misy manam-korotana zany nefa ilay ray aman-dreny mpianatra ery atony hoe misy pesta, misy manindrona zany tany amin'ny fianarana fatary dia nitongatra daholo ny ray aman-dreny nakany ankizy. Zany raha tonga ny ray aman-dreny ny ankizy hoe hoe andeha zanany eny daholo. Efa nisy an'izay dokotera zay hoe tasika eny amin'ny EPP Anosibe hono nisy hono fa nitsaiko aloha. Izay tsy nahita. Nanavatsy zany hoe tonga androany. Dia nisy kirokiroko. Androany tsy mety lamboka mandritra amin'ny mpianatra rehetra. Misy fe zany teo hoe misy atao vaksiny EPP Anosibe dia taika daholo ray aman-dreny hoe misy voatsindona ilay zazakely. Dia teto aminay teto zao ray aman-dreny korotana be mihitsy. Nefa ny ankizy zany tokony lamina ihany. Fa eo ihany koa rehefa tahiran'ny ray aman-dreny dia lasa misy maradrotra foana zany ny ankizy amin'izao. Samy tsy mbola nisy nahita ny mpitsabo sy ny mpitandro filaminana ireo ray aman-dreny, ny feo mielatrany no nahafantarana izany. Ao anatin'ny tao e, satria izay mivoatra tao. Ao anatin'io zany tsisy nina enina mihitsy lalàna nina fa efa voaka efa vehivavy izay a, mbola hita ilay ray aman-dreny sy teto hoe akazana ireo. Izay hoe misy nisy. Izay zany hoe mpanindrona vaksiny zany no na zanakay tsy hideranay tsy nyromana zany so pesta zany fakoroka be da be zany tsika hoe iza no ny teny efa nahita dokotera nefa be nareo tatina hoe tsisy nahita fa dia tsao mandeha be dia tsy maintsy taitra zanaky ny teny zao. Nanambara ny mpampianatra fa tsy misy velively izany ho an'ny sekoly sasany izao dia isy ny fampiatsoana ny ray aman-dreny rahampitso hitondrana fanazavana sy toromarika momba ny fepetra rehetra ho raisina. Kanefa raha tena izy tokony efa le lalàna tao fivoriana hoe ray aman-dreny ny antsoina voalohany raha misy kamoseo tokony izay ny raisiny ray aman-dreny. Malona ny resaka miparitaka fa misy ireo andian'olona mikasany anao vaksiny zanak'izy ireo. Raha ho an'ny teto amin'ny EPP Avaradoha izao dia voaterina podina meloa ireo mpianatra rehefa tsy natohitra ireo ray aman-dreny ny mpampianatra teto amin'ny sekoly. Tsy nisy niverina nianatra rehefa ihany koa ireo mpianatra teto amin'ity sekoly Ambaratonga fotra ity na dia nisy aza ny fampilazana fa mitohy ny fampianarana eto amin'ny sekoly. Ndao ranotsikary ny fanampanazavana mahakasika izay. Teo tamin'ny sivy sasany teo zany avy nanao récréation izay maraina dia nisy ray aman-dreny be dia be tonga avy any hoe avy any Tsaronena nanakorotana hoe nandondona vavahady hoe akan'ny zanany fa misy mpanao vaksiny pesta. Dia izay mpampianatra tonga dia nandray fanapa-kevitra hoe tsy mamoaka mpianatra mihitsy izay satria izay no efa fiofanana azy nay dia tsy mamoaka mpianatra mihitsy izay. Dia zareo tsy nanaiky moa zany dia avy eo zay niezaka nandamina ilay ray aman-dreny dia nilamina ihany izy. Dia efa tamin'ny 1 sasany mirava ny préscolaire atao aminay dia nandeha nivoaka tany izay namoaka mpianatra zany. Dia tsy nety intsony zareo hoe maninona mpianatra maninona ny sasany avoaka dia maninona ny sasany ozy izy ny tsy avoaka. Dia izay mpampianatra ny teny hoe préscolaire mirava amin'ny 1 sasany fa ny primaire mirava amin'ny 12 sy fefany. Dia tezitra ry zareo dia nanomboka nanosika vavahady. Dia izay nahatonga an'ilay mpianatra hoe tonga dia nirava fa izay zany efa niezaka niaro amin'ny mpianatra fa ilay ray aman-dreny tsy nanaiky mihitsy. Tsy tsisy tale mihitsy fa izay mpampianatra sy ny gardienne teto maraina
dia zay no hoe zay natsony izany dia zay ny teneny hoe mianatra foana mpianatra fa asiana soratra ao amin'ny tableau hoe mianatra mpianatra fa tsy misy manao vaksiny eto a tsy misy manao trindrony izany fa zay manko ny tena atahoran'ilay ray aman-dreny. Tsisy tonga mihitsy ny teona ray ara fa matahotra angamba zareo dia tsisy tonga mihitsy dia mpampianatra nefa manao ny asany. Le izy ka aloha tsy hita masonay e, tsy tonga teto aminay mihitsy le izy fa efa feo nandeha avy any. Ny eritreritra zany za tamin'ny tanoha fidirana izay vorinin'ny chef-zapy avy eo nahazo fiofanana tany amin'ny CSP2. CSP2 nisy anay fiofanana tany a, ny sekoly mihitsy nangataka dokotera ho any amin'ny toeram-pianarana hanazavan'ilay pesta. Dia tsy fantatro hoe nifandray amin'izay ve ilay izy hoe nanafatra dokotera izay sekoly tsy afaka mitenen'ilay ray aman-dreny no lasa nampisahotaka sa tena nisy ilay izy fa dia tena sahotaka hatreny anosy zato. Ny mpianatra misy force déployé zany a eny amin'ireny toeram-pianarana ireny, tsy force anao vaksiny ireny fa hiambina ny sécurité ny mpianatra sy ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny. Zay zany a no fepetra ho raisina manomboka androany alina dia efa misy dispositif apetrakay mandra-parain'ny andro ka eto zany dia mampitandrina an'ireo mpanakorotana fa isy sazy enjana zany a ho an'ireo zay tratra efa identifié ary misokatra ny fanadihadiana kehitriny. Mbola tsisy voasambotra fa misy renseignement mandeha dia efa ankoro ny anina io moa tsy azony tenenina anareo ny renseignement zay eninay fa ho hitatsika eo ihany fa tsy maintsy misy vokana. Ny fanambarana ny zavatra zay tsy maro pototra amin'ny endrika maro isan-karazany, na ny mpitandro filaminana ho tonono ao anatin'izany na ny asa fitsaboana na ny fanaovana vaksiny tonono ao anatin'izany zany ny lazaina fa hoe vaovao tsy maro pototra ka izay olona ho voakasikasika izay zany ao anatin'ny fikarohana atao dia tsy maintsy karohana ihany koa ny pirofo hoe tena nanao izany izy rehefa voapirofo dia ho atolotra anatreny fitsarana ireo toto taratasy rehetra mombamomba azy ambaranay mazava zany fa vaovao tsy maro pototra ny fanambarana manodidina andreo fanakorotananareo. Izy hoe dia milaza manamafy ho an'ny tsirairay ireo mampiasa ny resaka hainao manjery amin'ny ankapobeny na ny fampiasana ny resaka Facebook na ny fiainona vaovao amin'ny ankapobeny ihany mba ho malina isika satria ny tsirairay dia tompona andraikitra sahady amin'ny zavatra teneniny sy ny zavatra ampitainy. Izy tokoa ireo mpitandro filaminana alefa amin'ireny sekoly sanambaran-tonga na sekoly mpanjakana na tsy miankana, inona ny ataon'ireny mpitandro filaminana ireny na ny polisy manokana dia ifandray amin'ireo tokony andray ny sekoly rehetrarehetra ampafantatra sy anamafy fa tsy mitombina velively ny fisian'ilay vaksiny mikasika ny peste izany. Faharoa, izara ihany koa ny numéro telefôna ho an'ireo mpitandro filaminana akaiky azy mba ahafahan'ny tompona andraikitra tsirairay avy eo anivon'ny sekoly fa indrindrandrindra itsika ray aman-dreny mba tena ho ray aman-dreny tompona andraikitra ka raha misy tokoa mitrangan-javatra toy ireny dia mba ilaza ara-potoana amin'ny mpitandro filaminana mba ahafahana isorohana isy indrindrandrindra isamborana andreny mpanaparitaka andeha vaofotsy mitombona sy mba pororo indrindrandrindra saim-bahoaka ka manakorotana izay tsika ray aman-dreny mpianatra. Dia fanamafisana manarak'izay moa mitohy mandrakariva ny fidiran'ny mpianatra ny fianarana ka dia misitona ny sainy ray aman-dreny zay mba ho tony tanteraka.